mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika tian'io ity fifalinana hitrana ihany koa ny mizara ny fahasoavan'ny tompo ho eto amin'ny alalan'ny teniny no andirantsika ny amin'izany lesona izany dia hivavaka isika. Itomandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny zavatsoa izay omenao anay an'io dia ny teninao izany satria anao afaka anay amin'ny ratsy rehetra indrindra ny tsy fahalalana sy ny famitana. Angataka ny fanahinao masina izahay mba hiasa ho ponay tsirairay avy ka ho kambolenao zavatsoa ary azo antoka ao anatinay aminaran'i Jesosy, amen. Telesina antsika androany dia manao hoe ny mahizy ny biby ity fisarana faharoa toy ny lesona antsika omaly tsy mivavaka amin'ilay biby ity mivahoaka an'Andriamanitra fa mahita ny fifaliany sy ny fahafinaretany lehibe indrindra amin'ny fanompoana azy. Ny fankatoavan'izy ireo dia mikorina avy amin'ny fony fitiavan'Andriamanitra. Manolo tena amin'i Jesosy izy ireo satria fantany fa nolora-tena ho azy ireo. Asaiko ianao mamaky ny Apokalipsy 7:15 izay milaza ny toetra mampiavaka ao anatin'izany. Tsaroa fa tao amin'ny lesona fahaefatra dia hitantsika fa Andriamanitra dia manome antsika ny fanalahidany fahatakarana ny fotoana ara-paminaniana. Ny andro iray ara-paminaniana dia mitovy amin'ny taona iray ara-bakiteny ary raha kajy atao kajy ny feim-potoana 12 volana resahan'ny Apokalipsy 7:15 amin'ny fampiasana ny volana Hebreo 30 andro isika dia mahazo eo amin'ny 990 andro ara-paminaniana na taona ara-bakiteny. Nanan-kery lehibe ny papa nanomboka tamin'ny taona 730 ka hatramin'ny taona 770 rehefa nogadrain'ny Berthe generalin'ny Napoléon ny papa tamin'ny taona io dia ny farana ny vanim-potoana ara-paminaniana momba ny fahefan'ny papa ary tanteraka ny faminaniana Apokalipsy izay mitondra ho amin'ny fahababoana dia ho lasa kobabo izy. Tena mafy tokoa ny famelezana ny papa saingy tsy nahafaty olona. Araka ny Apokalipsy 7:30 ihany dia ho sitrana ilay ratra mahafaty ozy izy. Ho tsapa eran'izao tontolo izao izany ny fitaoman'ny papa. Amin'izao fotoana izao ireo mpitondra eran-tany dia mandray ny papa ho ambasador ny fiangonan'i Roma ary mitsidika azy tsy tapaka ny Vatican ireny filoham-pirenena ireny. Ao anatin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana mbola tsy nisy toy izany ny papa Romanina dia lasa mpitarika ara-moraly malaza eran'izao tontolo izao. Afaka mampiray olona mihitsy aza ny hita. Nandritra ny lahateny tamin'ny 9 ny volana Jona taona 2024 talohan'ny nivondronan'ny tao amin'ny kianjan'ny masin-dapiera tao Roma. Ny olona maherin'ny 5,000 dia nanambara toy izao ny papa Benoît 15 manao hoe ny alahady no andron'ny tompo, nalàna vavy andro izay tsy maintsy hahafahan'ny olona rehetra manao an'izany, afaka ho amin'ny fianakaviana ary afaka ho an'Andriamanitra. Amin'ny fiarovana ny alahady izy dia miaro ny fahafahan'ny olombelona isika. Izay no lazainy. Ny loza nanjoan'ireo taonjato dia manambara mazava tsara hoe aiza no hitarihan'ny fihetsiketsehana io izay manaja ny andro fitsaharan'i Jehovah dia hoelohana ho fahavalon'ny lalàna mihitsy aza sy ny filaminana. Ny fanamavona ny fitondrantena ara-tsosialy ny mpanao fanjakazagana sy ny kolikola ary ny anton'ny fitsaran'Andriamanitra. Ireo mpitoroteny izay manambara ny fanafahana foanana ny lalàn'Andriamanitra dia anambara eny am-pilipitra ny adidy ankatony manam-pahefana sivily satria naorin'Andriamanitra izy ireo na eny amin'ny eny anivon'ireny anteny meram-pirenena na any amin'ny fitsarana dia ho lazaina ihany koa amin'ireo mpanara-maso ny didy ny
fitsapana izay tsy hananany ary mba nameloka azy ireo dia matika ny teniny izy. Efa voalaza avokoa izy ireny ary tsy maintsy isy eo nomen'Andriamanitra fahafahana manokana isika mba hamantatra ny zavatra izy, mba hafahantsika miomana ary indrindra mba hampitombo ny finoantsika amin'i Jesosy. Amen. Irainay tsara an'izan-danitra mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa izay manambara ny zavatra isy sy mampisokatra ny masonay amin'ny zavatra efa nisy. Dia tompo mangataka aminao izahay aokany tsy tsirairay avy aminay tsy ho variana intsony fa efa tokony ho voahomana ny amin'ny fotoan-tsarotra farany, ary mangataka ny fanahinao masina izahay mba hiasa ao aminay mandrakariva ahavonina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.